mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity dia mirary ny soa indrindra ho anao ety am-piandohana ny fanahy masina ny amelombelona ny tontolo ara-panahy rehetra aminao. Alohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka ianay tsara anjesin-danitro mbola misaotra anao izay noho ny amin'ny fitantananao sy ny fiarovanao, misaotra anao ihany koa izay mitaonanay mandrakariva hianatra ny teninao. Ankehitriny izay dia andalina makasika ny ady rehetra tany an-danitra dia mangataka aminao hanazava izany araka ny sitraponao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mamitaka i Losifera mandresy i Kristy. Ho toy ny lesona inarantsika omaly ilay ady tany an-danitra dia tsara manamarika fa tsy misy fanazavana mitombina ny amin'ny antony namelan'i Losifera ilay anjely tonga lafatra ny avinavina sy ny fialonana hamaka tao am-pony sy ho tonga fikomiana ihany koa mpamorona azy. Lasa fikomiana manko ny avinavin'ny Satana. Nampangaino tena tsy marina sy mitanila tokoa Andriamanitra niampita tamin'ireo anjely sy ny fisalasalany sy ny fanenjikendrehany. Rehefa nipoaka ny ady tany an-danitra dia tsy maintsy nisafidy ny anjely nanaraka an' Jesosy nanaraka ny Losifera. Nanao ahoana ny toetra ny ady io tany an-danitra nefa? Ady ara-batana ve izy io sa tena ady ara-kevitra sa izy roa mihitsy? Tsy fantatsika ny atsipiriany saingy ara-batana ilay ady matoa nazery Satana sy ny anjely no farany ary tsy nisy toerana ho azy intsony izy tany an-danitra. Mazava fa misy singa azo tsapahi-tanana ao amin'io ady io. Zavatra anankiray no azo antoka momba ny ady tany an-danitra ary tsy maintsy nanapa-kevitra ny anjely tsirairay avy na hiandany amin'i Kristy na tsy. Nanaraka n'izy izy ireo, feo niza no henoina, nifidy ankatoan'ireo didim-pitiavan'i Kristy ny anjely mahatoky fa ny ampahatelon'ireo anjely kosa ny aino amin'ny feon'ny Losifera. Tsy nankatoan'Andriamanitra dia ny very ny lanitra izy ireo. Isika ihany koa amin'izao vanim-potoana sarotra amin'ny tantarany tany izao dia atsony isika hisafidy na hiandany amin'i Kristy na ihany koa tsy handany aminy. Natao hanambarany toerana misy atsika koa isika na ny Kristy isika na ny Satana. Izao anefa rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra dia nataony lalina tao andohantsika ny fahafahana misaina, ny fahafahana mandanjalanja, ny fahafahana misafidy. Ny tena fototry ny maha olombelona antsika manko dia ny fahafahantsika manao safidy ara-pitondran-tena. Tsy robot koa antsika noforonina araka ny endrik'Andriamanitra isika amin'ny fahafahantsika manao safidy ara-pitondran-tena sy miaina araka ny fodi-kevitra ara-panahy mandrakizay. Tsy tahaka ny Bibiny namoronana antsika hatramin'ny nikomian'i Losifera tany an-danitra dia niantso ny vahoaka an'Andriamanitra hamaly ny fitiavany sy hankatoy ny didiny amin'ny fisafidianana nompo azy. Dia tsarovy manjakariva izany lesona antsika dia mampatsiahy antsika ny io ny mikasika an'ireo safidy izay tsy maintsy atao tamin'ny fiatombohan'ny ady tany an-danitra ary satria ny ady dia mbola misy ankehitriny. Isika ihany koa dia tsy maintsy manao safidy ara-pitondran-tena io na hisafidy amin'ny Kristy na hisafidy amin'ny Satana. Mety mipetraka ny fanontaniana indray hoe
aleo za eo ampovoany, za tsy de misafidy, za tsy mihina ny Kristy fa za tsy mandalo amin'ny Satana. Tsaroa fa tsy misy ny eo ampovoany, fa rehefa tsy manaiky an'i Kristy ianao zay de efa manaiky an'i Satana. Aoka hitanjona mandrakariva isika io safidy ataontsika io de hamarintsika izy eo fiainantsika andavanandro isanandro. Ny zavatra ataontsika isanandro zany de manamarika fa mpiandany amin'i Kristy isika na tsy mpiandany aminy. Iriko de ho mpiandany amin'i Kristy hatramin'ny farany ianao de mba ho satrohana anao tokoa ny satrim-poninahitsy ny fiainana izay atolotry ny Tompo anao. Amen. Raha iny tsara indrinanandro mbola misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao misaotra Tompo satria mandrisika anay ary afantatra ny zavatra tsy takatry ny saina kanefa tokony ho fantatray dia ny safidy izay mila ataonay. Tompo ampio izahay safidy ny tsara dia ny safidy aminao ary ihany koa ahitana izany safidy izany ny fanapahan-kevitra izay sy nay isanandro. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.